Mafana tratra ireo anomena ny tantara fitiavana iarena iaina tahina miaraka tamin'ny Mamitiana Jeremy Mirado Tahiry Frederic. Hoatray fa vita sahady angala lamba ny sasandriny matoritory zato izy. Reraka zany tena marary any andilako raha pitsondray reto izana ka. Oritsanta be asa be nerikala raha pitso e. Haindry ihany fa voalohan'ny herinandro io. 8 heures raha zaho aloha dia atao den'izao. Raha pitso reraka avy miasa indray tsy mahafoy fotoana anaovana an'io eo akory. Aleo fa kaina dia ataoko ireo e. Fa hony tokoa Oritsanta. Mba manahoana hono ny any an-tanàna any. Fa atao tseno eny mihitsy anie e. Atsoina tsy azo nefa tsy mba mahafoy miantso mihitsy. I dada no niantso ala dia tsy dia salama indray hony e. Sofa iorina eny fara mba mijerijery azy ao. Ie, tena efa reraka tokoa aloha iny dadandry iny e. Zany izy teto farany zany ane ka tena mampalahelo ery e. Efa lehibe kosa ane izy ry anitra e. Efa vita ny azy fa anjarako indray sao no mamaly babena. Sambatra kindry mbola manana dada omena fitiavana. Ny ahy efa ela ny nandao na i dada na i neny. Saika ilay fiainana. Ny ako azy efa i dada sisa no eo. Fa raha amto zao tsy fahasalamana izao dia andao atsy ela izy. Mivavahaka io azy mba ho ela velona. Mba mahita ny zanakindry izy farafaratsiny. Anambady koa any ao ry anitra e. Anga? Tena marina ve? Eny e, efa tokony aloha e. Na za koa aza. Andra dia ahoana ihany amintsika e. Mamalasa kely aloha malala fa inona ary tia mamaika be tia? Mba mampatsiahy fotsiny ary a. Fa tena vonona kavady alo ve ianao e. Fa inona koa ary izany fanontanianao izany e. Fa ndreo izany dia mbola tsy matoky anao foana e. Matoky anao aka. Ka isak'izay matsiaro ve dia izany foana ny fanontaniana petraka ao amina. Zafady ary dia akatoko fotsiny aho fa mangatakanjo loatra ianao. Tsanta. Tena tiaka ianao fa mba adinio koa kia. Tsy moramora ny izy manomana tokantrano izany e. Dia ianao dia fahala mihetsiny fotsiny. Eny e. Sao atoandro fiterinona mantsy ka ela fikenikenonana fotsiny. I dada efa sasatry ny manontany aho hoe ahoana ihany. Eny rea. Amin'ny herinandro tsika midina any dia sady mandinika an-darary rehetra e. Dia aza matahotra tsony a. Ny andro zaniko. Eny ary ary eo aloha roa kely izany malalaka izany. Toela be resy lahy. Za efa tsy nanam-po hoe ho avy ianao. Tena azafady kia. Endrikendrika be koa neky ny tandroany dia tena saika ary tsatsaka mihitsy e. Fa mbola taiza nefa e. Tena mbola nandamy mazavatra kely tany ampiasana kia za. Ay ve. Za efa saika andeha bus fa ela loatra ianao ko. Efa entika izy za malala. Azafady a. Tsy maninona ka. Andao aloha dia amin'izay fa tratra riva e. Andao ary. Fa hono a. Sao dia mangatsika aloha ndry e. Tena mangatsika mihitsy ka. Eo mba tantany no e. Etsy ary ny tananao e. Nanomboka indray ty tongotongonao ty ry Tsanta. Hita mihitsy hoe vavitoka andrainty. Ka iza aloha mba hiantsana tahaka io ry andry a. Fa sao dia mba babiana kosa rindrina tsotsony e. Ataovy atsangora e. Ao ary.
indray ilay orana marina. Sambany koa aloha ny taravidiana androany e. Tena makamy mihitsy ity orana ity ka. Za tsy nitondra mbatony, tsy nitondra ela. Ny androko nefa ity fa memaizana ihany. Aleo mihitsy aloha hialaka kely mandra-pahita bus ka na sendra mahita taxi. Za raha teo koa ity mba nitondra vola kely ihany. Ary efa mifidy sasany zao efa manomboka mila filaka ohatra lampitondra taxi be tony ka. Ary lao mampita amin'izay fa tena fisina be ho masy fiareto Ary misy fiara miremiremy mafy makaty ihany koa nina Andriamanitra. Mba sambany akiry tsantany ny aran'oditsika roa androany. Fa tsy zarandry ary ve mba miara-mody e? Kaina tsara mihitsy avy ety fa tena reraka. Rotoroto lava koa ty tom-piasana tamin'ity herinandro ity. Be loatra ny vahiny. Fa mino fa ito mikaramantsika raha tsy miofo zao Fa ohatra misy miantso anie izany finday andrizany e. Aiza moa izy teo? Hita eto ka. Iza koa ary ty miantso ty? Allo? Eny tompoko. Izao azafady? Hôpitaly? Andriamanitra? Fa naninona izy? Eny ary fa ho avy any za zao dia zao e. Fa misy inona loatra ny taitra be ndrery tsanta? Loza nery anitra e. Fa loza hoana? Voadona fiaramaly alina hono ny andro e. Dia any amin'ny hôpitaly izy hatro ny maly. Maninona tsara oeky? Tsy maintsy maly ake za zao dia zao Andriamanitra, enka ane mba tsy haninona ny andro. Toy ny tsara londry e. Dia aza mikoropaka ohatran'io ka? Andra, fa nahoana e? Inona ireny raha tsy nataoko no nandao asady ianao e? Andra, verena moa e? Tsy mbola tanteraka kory ve fikasantsika? Tsy zakako tsy mahita anao tsony Andra. Tsanta, ka moka izay eny ekena hoe mafy amindry izao sady tampoka loatra nefa fiainana tsy maintsy lalovana ane izany e. Mietreketraka loatra ny fiainana e. Dia nahoana loatra re? Zahay akiny anjarany fa ndry mila miatrika foana. Izay karakarana andrazana zao no tokony heverina. Ny fianakaviana raha teo efa eo daholo. Anjara hoe tsy marina izany e. Tsy misy anjara izany. Efa anjara ity andro no lesorina tamo. Miangatra ny lahatra e. Miangatra izao Andriamanitra izao. Tsanta, mahereza moa e. Tsy ampiferina azy tsony any ny ranomasindry e. Ary aza manome tsiny an'Andriamanitra fa zao aloha ny sitrany e. Tsy ampiferina azy tsony tokoa fa mafy akia. Andra, aza mbola losana e. Arary eo any andry raha zao foana e. Avelao aloha eto e. Tika Andra, tsy aleto Andra, anaraka anao koa e. Aza miteniteny foana moa Tsanta. Mangidy loatra sao ka tsy zakako e. Andra. Tsanta, Tsanta, mifoza amin'izay fa tara eo any andry e. Kay, fa ho aisintsika ary andra. Efa 2 volana anie izay tsy niasa e. Efa dila loatra ny fotoana. Iasa? Dia za andrive milaza izany amiko amin'izao fotoana izao. Masotondry fa tsy ho antsony Fa ino ty lazaindry? Tsy ho antsony aho mazava.
Tsy sapandry mihitsy maso ny fahoriako a. Tena mafy anery andro izao mahazo azao e. Raha vatao anatin'indray be maso ny nofonofoko tamin'ny andro. Tsy te hivoaka intsony aho leo miaina. Eny tsanta meno avy endry. Mampatsiaro azy avokoa izay tamin'ny masoko rehetra na ny atatrano azy. Tsy maintsy manadino azy any endry e. Ndrira teo tsara tarehy sady pikana dia ho sombaina amin'ny ranomaso lavo sanandro izao ve ny fiainany e. Saiko tsony akia leo a reraka ny saiko sy ny fanahiko. Andao akia hiasa andrimba veriveridi fa ho faty rery ato any ny farany e. Zao fianak'izao tokoa ve ny fandaran'Andriamanitra? Fa nahoana e? Inona loatra ny fahotana vitako no verombahana eo an-tanako ny fahasambarana? Sa tsy natao sambatra toy ny sasany ve a? Raha izany miangatra ilay mpandahatra ny fiainana. Iandry, nahoana re? Nahoana no fanotsy taminao a? Nahoana no tianao tsiraikity taminao nefa ianao sy mba natao ahy akory? Sopatra loatra ianao ry tany a. Vatana tanora sy tombado no rombahanao tanatin'ny minitra vitsy. Nahoana nefa e? Nahoana no nampitondra nazoika mavesatra loatra ianao? Toa tsy mety manaiky izany ny saiko hoe tsy verina intsony andry. Toa mbola manantena azy izany foana. Fiainana. Zaho mihitsy ve ny hery fanonjanao miantefamiko e? Mahery loatra ka tena tsy zakako. Zay fa lasa aribavy a? Way, everiko fera riva ny ala vao ivoaka e. Taony ova hevitra tampoka teo indray. Ka sao tratra ny fitoahana indray dia sasakalina vao miditra ny trano e. Aleo zao maraina zao mihitsy dia efa mandeha. Dia mody atandro velarika ady? Mety ho folo akandro mihitsy aho vao tonga ka. Izany hoe tsy misakafo atoandro eo izany e. Aleo fa tonga dia vitaiko any ivelany any a. Eny ary e, mazotoela. Ary aza dia manao hariva loatra fa efa tsy milamina intsony ny izao ny tany e. Tena manahirana be. Ndre raha zoka. Mazo toko ndre. Zay fa lasa miantso eny raha ohatra ka sanatry taraiky. Mety ho tsara kosa aloha ny sakafo ato. Zao koa moa zaho vao niditra tato e. Tsy te hivizivizy koa ny tena marina e. Mbola lavitra be raha teo ilay finanana efa mianaka fony papasy mamota aty Madagasikara iny. Sady toa tsara tarehy daholo ny mpiasa rehetra hitako ato a. Na vavy na lahy. Zay tokoa moa no tokony mpandray olona eto e. Mba olona mahasarika. Manara-penitra avokoa aloha ny fitaovana hitako ato e. Fa tena hira loatra kosa ilay sakafo na zany iza. Sasany efa tena naona mafy ery. Zao ny fifambomby folo sasany. Zany eo ihany fa mba hafa kely koa tovavy izany a. Izy aloha toa tsara tarehy ihany e. Somary fofohy hatreo amin'ny sorony ny volony. Nendrika be azy ery ilay akanjo anaovany. Mahafinaritra mijery azy na dia tsy mitsiky sy toa malomalokenika azy izy. Ary inona koa ary ny jerijereny olona e? Vao mengery ahy efa tsy amiko foana amin'ny masony. Ty izy ilay voakery. Way, Andriamanitra kay! Oay,
tafotoana izy marina dia vaky ny paritaka daholo ny loviteny tanany. Tsy nanina ve ianao teo madama? Tsy nanina ve? Ka tsy maninona. Eo fampiko ianao. Ao fampiko. Oka izao fa aleo anovako azy e. Ndiana makaterena ianao fa tsy maninona. Ateriko eny ny sakafonao ramose. Asa saina be no fahitako anao teo. Tsika vetivety dia miala tsia indrindra. Tena hita be amin'iny hoe miasa saina be ny mataniny. Tena mbola tanora be aloha izy. Mino fa tsy mbola manambady akory zany aza. Tsy ratsy aloha tena kanto. Eo indray ny larika ady tsy mba mahay mahita vehivavy mihitsy fa mora baby ery. Avy eo nefa dia takain'ny olona dia marary fo. Allo? Mety ho taratara kely ary bavy mbola misy zavatra tsy maintsy alamiko aty. Fa ahoana indray e? Mbola misy zavatra alamiko kely ho aty. Zay fa mahazotondry e. Ary aza dia mijanona hariva be ihany ary ianao rikady Eny re antsokondry avy eo. Efa hody koa. Firy alina indray izao ilay kady iny vao etitry ny trano. Sanandro hoe rangahy dia ohatr'izao foana. Raha teo anefa izao papa sy maman tsy samy voakaly loatra an'izao. Andreraka mihitsy ka. Andrasakety rangahy ny tovavy iny ohatry ny te hita sady nefa voatsela koa izay no fankahitana teo. Inona koa ary tia mahazo aty sao dia ho lasa adala ary fa mifiry loha izao efa midimy ora sasany hariva sady. Ny 10 sekana leza moa tsy vita akory. 4 mahery ny andry azy teto. Dia rehefa manambady tokoa moa izany izy dia ahoana ka? Sy tonga dia atapoka any aleo aloha andeha ny fanadihadiana dia hita eo. Iny fa tamika. Aleo tonga dia nataonako eny rangahy. Lasa zao. Azafady anie Salama tompoko. Tadidinao ve aloha le ny sakafo tao aminareo ankeo iny raha sy diso dia ianao re namaky lovia dia Ay ve tadidiko ka fa ahoana? Afaka miresaka kely ve aloha 10 minitra fotsiny raha tsy mampaninona anao. Resaka inona ka raha tsy mahadiso? Mitsela ka kiady aloha ny anarako eny ambobo eny no misy anay. Dia tena tsy nanaiky mihitsy mantsikiady raha tsy nanaritra taty aminay Tsy olana ki izany tsy mando mihitsy koa ny saiko raha tsy nanatitra anao tatyko. Misaotra betsaka ary. Tsy misy fisaorana ka fa mirava mifiry loha ianao raha pitso dia mba afaka mitsena anao sa efa misy mpitsena? Tsy misy ka mirava mivalo fa miaraka amin'ilay rahavavy koa dia tsy manahirana amin'ilay rahavavinao ve no fahatongavako makanao ny amin'ny toeram-piasanareo ka? Tsy manisy olana amin'izany izy fa aza matahotra ianao fa tsy manahirana anao koa ve izany rikady? Ka inona moa no tokony hanahirana ana amin'izany ka? Fa zao tokoa ry tsanta. Ahoana ry se? Mba meo ny lalanao dia mba afaka mifampiantso sy mandeha vavatra sika raha tsy mampaninona anao. Tsy mampaninona ka. Eo raha isoary Ok. Misaotra betsaka kia fa afaka mamehana anao ve aloha mialohan'ny andehanako? Why? Inona moa maharatsy an'izany Misaotra kia. Izay fa veloma kiady dia mbola mamerina fisaorana anao nanatitra taty dia misaotra mialoha amin'ny raha pitso Veloma tsanta. Saika hitsoaka tamin'ny toerany ny foko marina. Tsanta
nanaiko no fihiniko izy. Andray marina, tena lasa tia azy tamiko teo a. Tsy maintsy anara nga ianao a. Izaka ny fomba rehetra izay azo teterahana. Fa raha manaiky ahy kosa aloha ianao ry tsanta, tonga dia akariko vady mihitsy. Fa tena mahale fanalo ilay zanak'olona ka. Tsy miavina mihitsy. Tena tovavy tahaka ireny mihitsy mba ireko vinatin'ny papa sy maman. Aleo ody fa lasa adala koa ka. Le bando hoe tsenatsika ndry moa zany ranomariny. Eny izy tokoa io ahoana fahitandre azy? Tena hoe bikana sady tsara tarehibe, sambatra ihany ry sendrazy ka. Mbola tsy misy ninona koa nge aminay. Fa mino andry fa ho avy tsy ho ely zany. Tsy maintsy mefara amin'ny fitiavana no fifandraisanareo. Eny angamba saingy indrisy. Eo indray indry tsanta, atonoeky izy avelo hiadana amin'izay ny fanahany. Manorena fenana vaovao fa aza misaina ny laza antsony. Ka ny laza ry antra sarotra atonoana. Lalana tonga avandry amin'ny tena anjaran-dry reny setra ireny. Izay koa ny fandaharany. Mino fa itovolahy tsara fanahy sady tsara tarehy io ny tena izy. Saotra kia. Tsapako hoe tena manohana sy mampahery afondry. Eto foana ao andry Ary andao anatona fa sasa miandry le olona. Ho tsara fanahy. Tombo teny fatratra ereky indry. Raha filazandry azy aloha dia izay fa andao fa jereo ty izy efa mitsomitsambijery. Ndao are. Manao ny kiady. Salama toko. Izy ny anitra ary kiady Ianao moa efa nampafantariko azy ihany. Faly malala ny anitra. Ao tonga dia mekarina reo roa. Aleo reto zaho ato ariana dia tsantana eo aloha. Ndry koa Mety zany ka. Ao mekarina dia andetsika fa efa mahery 20 minitra ny amin'ny 7 ora. Efa ela kiny naniriko an'izao ry tsanta. Tena efa ela mihitsy naniriko an'izao fotoana izao. Andry, toa mahatsiaro azy foana na dia efa eto anilany kiady aza. Tsaroako eto ilay izay mandehandeha tahaka izao. Fotoana mamy sarotra tonoana ireny ry Andry. Tena mbola miteba aminao foko saingy indrisy tsy misy azoko atao intsony. Tsanta! Tsanta! Fa manino ndry? Efa impiry ihany ny antso fa tsy renao mihitsy. Misy olana nga? Ka tsy misy rery kiady Mahavariana fotsiny mijery ny akanton'izao tolo manodidina antsika izao. Na zany kosa ve dia tsy mba misy renao mihitsy ny antsoantsiko e? Raha mba fantatrao mantsy ry kiady Sao dia marary ary ndrity afaka mody anie tsy maninona re tokony ho any amin'ny dada tokoa tsika amin'ny herinandro io fa hono tena vonona no alaiko vady tokoa ve no tiry tsanta kiady tsy vonona ve dia mbola eto sa tsy matoky ianao? Tsy hoe tsy matoky fa mba tiana mahafotsiny taty fa mandrakizay ny fanambadiana fa tsy hoe 2 volana na herintaona akory eny vonona ary tena vonona tsara mihitsy. Misaotra kia ary adao amin'izay tsika hiditra anaty fiaraka Fiainana amin'izay zany ry izao efa indri angamba ny tiako ambara
tsy moramora izany hoe fanambadiana izany. Misaotra kity foana. Ony tokoa ao anaty koa ny fanomananao efa milamy tamina daholo ve ny rehetra? Efa milamina ka. Fa ry dada sy ny fianakaviana no efa fanarahana hoe iray volana mialoha no avy aty. Ay kosa. Tena faly be akikady nahita fiainan'olona any amintsika any a. Tena tia andrika izy iny a. Ary io ray aman-dreny mba ahoana? Efa ho avy ry zareo ka. Rehefa vita ny rarahanay dia mba ho any an-dafy ihany koa izahay mba hahita ny zanainako mba izany. Sambatra ihany aloha ndry ity tonga avasoa rehetra ny andro malaza. Saotra kia. Fa tena vonina tokoa ve aloha ndry ity Hoatray, tena vonina loatra indray aza. Fa ilaina bavy ohatran'ny tsy dia mahazoazo Anga, mila mitandrina tsara ndry izany fa sarotra ny fiarahamonina. Eny kia, matokisa. Dray aky tena kanto erindry ao anatin'ilay akanjo mahary azy. Eo aloha aky alaiko sary mihitsy ka. Otra mitaitaina be izany aky tsy mino hoe mariaziko androany. Aza taitaitra aloha ndry Efa vita very zareo mandeha ane fotoana Efa ho vita re ao fa ny volo sisa ka. Hono ary tsanta. Efa vita ve hono ny fiomanan'ilay kiady any Efa mifito mahery mantsy izao. Amin'ny valo ny fotoanantsika any amin'ny komina. Tsy fantatro fa mbola tsy niantso izy. Atsoa izy tokony efa ho vita daholo mantsy. Atsoa izy efa tokony ho vita daholo mantsy Mba masitsika koky izy iny ka. Zany mihitsy aky izy Allo atso taraiky be ihany. Allo, efa vita ve la? Eny aky malala. Tonga dia ny amin'ny komina zany ny fotoana dia ainga nareo fa miandro ny olona. Eny ary efa ho vita. Aza ela ary biso aky biso Zay ary biso ela Ahoana tonga dia eny amin'ny komina hono izy miandry mandeha fiara mantsy izy. Ay kosa ao fa efa vita ity ka. Vonina tsara zany ndry. Tena manjaka indry Misaotra kia. Efa mivaly sy fefa izao. Izay ihany ary kiady. Mitony tsara aloha ndry metratra amin'ny fitohanana fotsiny izy. Tia aloha atsoy. Ary aizy nivo amin'izao? Aizy dada? Mitonio io indray ndry tsy misy ninina izany eo akory. Andre gaga ary toa tsy mandray antso mihitsy ane Tsy mandray antso? Andriamanitra sao mba tsy vonina kosa ary. Dia sanatria kosa ary ve izao faran'izao vao hivadikevitra? Janta mba lafiny tsara ho ajerena fa za tonga dia miteniteny foana toy izany ndry. Mety tsy misy feoan'ny finday any dia tsy hitan'ilay antso. Ka tokony efa tonga talohantsika ny raha ny filazany teo Iantra, tena matahotra. Avy aloha fihiniko avy aty dia aza mitaintaina mafy loatra fa mezaho tony tsara ihany Kiady aiza ihany re ianao aingana moa Kiady dia sanatria fiandao ako ianao ka tsy teeritreritra an'izany Iantra, fa taizindry? Mbola nresaka tamin'ivo fa mitonio manamafy aky efa azo jerena ve hono kiady? Mitony tsara aloha ndry dia mifinoana hiatrika an'izay miseho eo.
efa nahazo fitsapona izy. Be loatra ny raha very no ny ratra nahazo azy. Vokatr'ilay fifandonana tamin'ilay fiara be. Na ny fiara nitondra azy azany hono ka potika be mihitsy. Miankatra kely fiainana. Fa maninona zareo no mena mafy sy mangidy toy izao e. Tokony efa ho vita nefa namasinana anay amin'izao oro izao e. Mahereza Tsanta. Rehefa sitrana izy dia ataony rarahanareo. Tsisy tsony angamba izany ka. Oay, iny nifo fa mivoaka avy tao. Nifo? Nanahoana ho ny vadiko? Vadiko? Kay! Masindry mandeha any e. Tsy asy vadindry izany aho. Nifo fa maninona felanao e? Avy amindry daholo no nahatonga izao. Raha tsy mifanodiko dinanao ny anadahako tsy maty izy e. Tsy azoko. Maty ahoana? Maty izy e. Tsy fanindry. Tsy faniny. Vehivavy tsy faniny. Mpamondoana. Mba moramora ny vavandriry Nivo Ary amin'ny fomba ahoana moa no anananao fahefana ikastanana ny ravaviko? Satria avy amin'izao. Raha tsy nisy ny fanambadiany androany tsy maty ny zandriko e. Kiady! Fa Andriamanitra, fanina be tena marina daholo be izany. Ka Kiady, tsy maty izy ka. Tsy marina izany. Aoka kisa ery Tsanta, mahereza rea. Ianitra, tsy rano kia. Andriamanitra, Tsanta, tena torany ty marina dokotera. Kiady, fa tena ahoana loatra e. Fa inona loatra ny ratsy vitako no tsy avela ho sambatra mihitsy e. Miangatra anao ny fiainana. Kiady, anaraka anao mifona fa tsy vitako tsony ny miaina atao amin'ity tany ity. Tsy teliko tsony ny gidiny. Anaraka anao ary Kiady. Tsanta, fa eny ty ato andry ity e. Mialo ndry e. Itsambikiny eto Ndry via adala ry Tsanta. Ie, adala tokoa. Adala satria ty Kiady. Tsanta, miangavy kia. Mba jereo ihany ny manodidina ndry. Ny dadandry efa reraka iny. Tsy rarahako izany e. Tsy misy antony tokony-mbola avelomako etsony. Tsanta, Mialao andry ve miara-menjerany tsika e. Mialao aza manaonao foana mo kia. Mba efa nieritreretindry ve ny fahorian'ny havandry rehetra raha tena mifady tokoa ndry? Mba efa nisaindry ve ny fanahandry? Moa mba efa nisaindry fa fahotana ny famonotena? Ilay fahafatesana mandrakizay dia ilay afo be no hivatana ndry raha mony tena toy izao ndry. Ny dadandry efa tokana tsy manana ankoatrandry. Okizay. Leo ary antra. Misaotra tamin'izay rehetra nataondry ary aleoko misafidy ny lalana tokana dia ny fahafatesana izany. Izay sisa mifantatro fa hitondra ihany fahasambarana. Ty tena loatra ndry ry Tsanta. Tsy mijery ny manodidina ndry akory. Fa tena ahoana loatra kia. Metezaka indry eo amin'ny toerako. Zakako e. Zakako. Mafy loatra izao. Raha tsy toa hiantra nanavitra ny haiko dia angamba efa tany ambany rangilaza ao novoko izao. Tia talako marina. Ny fitiavan-tenako. Raha maty dia inoko fa toy izao fahoriako izao koa ny fahorian'ireo afako sy ireo manodidina ahy. Indrindra fa dada. Tsy manana ankoatra intsony. Andriamanitra, fona, nanota, eny e. Raha tsy vitana, tsy natao ity angamba.
andray 10 volana amin'ny herinandro izao nalatsahan-kiady ndrisy tokony efa itoy izany koa ny mariazinay. Mety efa nananjana kasa dia feno fahasambarany ery saingy misopatra ny tany. Mahery loatra ny setrasetrany. Asa raha mba eto ihany izay ny vanabavina. Raha izay ny onanay faran'izay dia tena nankahala mafy ahy izy. Aleo ampanenona izay ty sonera ity. Tsanta, mbola ndre ihany? Aninona ty? Manahoana Nivo? Aninona ty hoa? Tsy efa maty ve ny anadahakinona intsony mbola andehananao aty e? Lasa mandeha ihany a? Sa misy zavatra tavelanga aty aminay? Andray aky. Inona e? Tsy te ahita ndre tsony a? Hatramin'ny indre teo amin'ny fiainanay a, dia lasa miseho aminay daholo izao rehetra izao. Mba indrimo? Tsy afa mitsangana tsony ny reniko amin'izao satria tapaka lalandrà. Noho ninona nefa? No indri ihany. Fa inona nefa no nataoko e? Asa? Eny e, tsy andelingelanareo tsony aho fa mba hiresaka kely aminao fotsiny. Tsy mila e, tsy mila miresaka aminao tsony a. Mazava? Ary lasa mandeha ihany. Andray, dia tena tsy nino ahy mihitsy izy marina. Santa, dia tena tsy asa tsony tokoa vindry ity e. Aoka mihitsy aloha kihaka saina tsara. Miverina foana rehefa mazoto. Eny ary asa dia mijanona loatra ato an-trano fa mba mivokavoaka ihany e. Malahelo rery ato anie e. Efa tsy dia mandeha fisainana be loatra antsony aka. Efa miezaka amin'ny mandamintsaina tanteraka. Zay ary fa lasa aloha e. Mazotondry, tsy miasa alina fa mody eo ihany rariva. Mazotoa iantra. Aleo aloha anao raharaha kely dia atory avy eo fa tena reraka izany. Lasa be eritreritra koa ny raha tsy manarity manao zavatra e. Kiady, tombola ny aminao foana ny saiko sy ny ampiko manontolo. Amitelona loatra ny alahelo anao. Ary aleo hoe soroko ty rojo nomenao aty dia ampirimiko tsara ato. Zay. Tsika anao kiady a. To mahita azy izany aho mijery an'ilay rojo teo. Indrisy. Zao tokoa ve ny lahatra e? Aleo aloha hipetrapetraka eto fa tena reraky ny dia tongotra izany. Hoay, Nivo marina, tena izy io, fa maninona ty? Hoeny avy e, tsy efa batongo kosa ve izay ny fony e? Aleo anantony iny dia hito iny ataony e. Nivo, manahoana ndry? Elaka izy izany. Tsanta? Ie, tsanta ty. Afaka miresaka ve? Fa mitampininona mihitsy ny sofindry ity e. Sa veriko impiry vao hiditra ao anatin'ny olo kelindry io. Tsy mila miresaka amindry aho a. Nivo a, dia mbola tsy tony ihany ve ny fondry hatramin'izao e? Tsy misokatra mandrakizay aminao foko e. Mazava? Andray aky, fa ina nefa nataoko andry e? Asa, dinio any. Eny ary, mazotoa dia eto ihany ary efa toy ny fondry. Lasa mihitsy mandeha ihany fa manelingelina ny fiainako fotsiny. Tena tratrariva indray aho marina. Tena mankahala mafy mihitsy Nivo. Fa inona loatra ary ny antony? Tsy nisy nidirako anefa ireny lozana anjohan-kiady ireny na kely aza. Raha mba fatany matso fa aoriana ny ainako a. Angamba dia ampahery ahy izy sainga tsy tsapany izany e. Eny e.
Mavokoa ny inona mozana izy mianakavy an-kiady. Tena tsy mamitsiny azy ireo raha heritaona sy tapany aty aoriana mbola tsy mitombo foana. Zaza moa miezaka mandamin-tsaina fotsiny. Fandalovana tokoa ny fiainana. Efa mitady hanomboka sahady koa izany fitohanana izany. Firy alina indray izany izao vao hiditra ny trano. Ny andro nefa efa miha-maizina ihany. Firy ary izao. Oay, efa mivity latsa-kafe fa ny ke. Aleo aloha rangano fokasikara kely ny sorana an'izany aretina andoha izany. Oay, variana be fa aleo hoe pita dia mbola malalaka ny arabe. Andriamanitra! Tena voatonako ilay olona marina. Lozinina rety hitako ty Kay, marary be ny lohako. Ary to fatrano ina ary ty misy aty. Ary maninona tokoa. Efa natsiaro ianao. Fa izy ianao? Likalona ny arako. Saika voadonan'ny fiaraka ianao dia netiko taty aminay mba hotsaboina aloha. Aminareo aiza? Dia voadonan'ny fiarahoana koa? Nefa to tsy misy akoho na dia ratra kely aza ny vatako. Ka taitra loatra ny ianao dia torany. Dia netiko taty an-trano. Dokotera mantsy ilay zandriko lahy. Izay no nitondrakinao taty aminay fa tsy nentina tany amin'ny hopitaly. Ay ve. Alaleo ahody amin'izay. Ateromody aho fa ity toerana misy aty aza tsy fantatra akory. Ka tsy mbola mody aloha ianao. Makaina tsara aloha. Jereny hita be mihitsy mbola tena reraka be ianao. Dia ahoana ny asako ka? Ahoana ny tebiteby ny antra raha tsy mahita? Meko finday ianao dia afaka mampilaza aminy. Ateromody aho dia any makaina. Sady ianao olona tsy fantatra akory. Aleo ary ny dokotera no iresaka aminao dia fantatrao ny antony hitazomana anao aty. Sady zany ka tompony anakiplanao. Satria raha nisy kely dia saika maty ianao no nataoko. Iandry, kiady. Ohatray. Iza hoe? Likao any anarako. Saika nanaraka anareo sahady Tsy misy azoko mihitsy izy lazainao ry tovavy. Saika nanaraka anao ahoana? Ay ve ka zany ny tantaranao ry Tsanty? Tena mampalahelo. Tsy natao ity angamba na natao ity fa tsy natao ity avany. Aza miteny an'izany aloha ndry. Mety hoe tsy anjara reny dia tsy maintsy nisorona tamy aminao. Fa misy le tena anjaranao dia efa miandry anao efa ela izy. Luka, fa ino ty ataonao? Fa maninona no... Tsanta. Tsy haiko izay hitsaranao any an'eritreritranao any. Adala angamba fiheveranao ahy. Aza mamefa kapana ahy ianao Tsy mila olona itsony Tsy ty olona itsony mihitsy Aleko toka po mandrakizay. Tsanta. Diso hevitra ianao. Fitiavan-tena zany amiko. Inona fotsiny ary maha-olombelona anao Tadio fa fitiavana daholo na arinan'izao rehetra izao. Fitiavan'Andriamanitra. Fifankatiavan'ny dada sy ny anina nampisantsika zanany. Dia mbola fitiavana avokoa mahatonga anao velonaina toy izao. Tsy afa-miala amin'ny fitiavana ny olombelona. Na dia andositra aza. Tsy ity zany ianao. Fitiavan-tena zany amiko ry Tsanta. Mafy loatra ny ainako teo amin'ny fitiavana Luka Omenao tsimby raha ho tovoka tanteraka. Tsanta. Zany natao hoe fiainana. Tsy misy olona tonga dia natao hiadana zanany hoe voateraka mandra-pantotra dia hiadana foana.
misy fahoriana tsy maintsy zakainy tsirairay eto tany. Zany anefa sedra sy fitsapana ihany atongavana amin'ny tena fiainana feno fahasambarana. Diso ianao raha mihevitra fa tsy tiavana na koa hoe miangatra Andriamanitra. Azonao ve ny tiako ambary? Tena zany tokoa ve ry Luka? Dinio tsara aloha ry tsanta. Marina fa hoe vao malaly ianao no hitako. Vao zao tsika no niresaka. Sangy tsy haiko e. Fa hotako ve ny tianao sady? Luka? Andriamanitra, ty zaho sy ny atalako marina. Tsy manandinika ela akory aho no nasalasalana malina fitiavany Luka. Nefa voaloha taona monja zao nandao zany kady aho. Zany tokoa ve ny atao hoe fitiavana sa nadala? Mifona kady aho. Tsy foko loatra ianao saingy mila namana mandrery loatra. Mijaly. Tsofirano raha mba tiako ianao e. Mino fa efa mandram-piadanana izay fa nahanao any ankoatrany. Anambady any Luka. Luka izay olona tsy tena fanerasera tampoka akory. Olona sendra mifanotsy fotsiny. Izy aloha tena tsapako hoe tia ahy e. Ny saiko no tsy manaiky no anjarany. Eny e, tia azy koa na dia tsy mety manadino lasako aza. Tao matahotra zany. Ohatran'ny marikototra mieritreritra ny tantarany Esikady. Tsy maintsy manadino azy aho nefa. Raha dia ho sambatra satria hiaina fiainana vaovao eo anilan'ny Luka. Andriamanitra, raha sitraka ao dia anjarany anay roa. Engany. Zaho moa zany dia tsy notsoniko. Efa hoe mbolana taty amin'ny Luka sady tsy miazo tsony. Zaho angamba no fandaharana dia tsy misy nenina akory. Tiako izy. Dia hanambady azy aho. Efa teo sambatra koa ahy e. Izay kiala hiantra. Anjo sy afatra no mba fifandraisanay roa dia izy no tonga aty vao mahita azy aho. Tsy te hivoakato mihitsy ambalina. Tiako loatra ny fiainana ato. Indrindra fa eo anilan'ny Luka. Mangatsika be aho Luka. Zany ve? Tiara aloha anaovy ny akanjoko e. Andao le soto fa tena reraka mafy zany a. Ndriko angamba tsy dia zatra mandeha tongotra tsony e. Mino anefa fa tena mpandeha tongotra be taloha aho. Taloha re zany e. Lavitra be kosa ne aty e. Eo ary babeko ny malalako e. Be vazivazy. Zany ihany fa efa tokony hiakatra daholo ny fianakaviana. Ny fianakaviana nefa ilazana dia tonga eo e. Fa ny anao ny ahoana? Efa vita resaka zany aky aza matahotra indry. Sangy misy banga ary tsanta. Banga ahoana? Raha teto zao ireo ray aman-dreniko dia avy zato eny angamba ny asambarako sy ny fifaliako amin'ny andro malaza antsika io. Hatreo am-pifaliana malala. Dia maheresika fa izay ny lalam-piainana e. Ianao any no nampianatra an'izany ange e. Eny e, marina aloha zany e. Ary andao fa sao dia tratra ny fitohanana ty indray tsika ka. Luka, ohatran'ny matahotra ne aho e. Fandriva zazakely e. Matahotra. Tsy aleo efa hembitra kely ny raha atsika e. Ahembitra ahoana? Fa maninona ianao no miteny an'izany e? Sa tsy matoky anahy? Mbola misalasala foana ve hatramin'izao e? Tianao ane ary tsanty e.
tianao koa. Ka inona ary mampisalasala anao efa 3 volana ny sisa dia ataonra raha tsika dia sanatria ve ka tsy vonina indray ianao? Azafady Luka, vonina re aho fa aza manahy ianao kony To lasa saina ny endry izany fa misy inona? Ka tsy misy ninona akory fa mieritreritra ny tiraraha efa akaiky ty aho akia. Tsaroko ny rotorontsika roa nijery akanjo hoay tamin'izany. Rotona lasy zay. Janta, io indray ndria aza semba nanala helontsony akiny andronareo sy Luka. Tsy haiko akia. To tsy mety manadiny lasako mihitsy sady to lasa be fanahiana izany foana Tena mafy tokoa aloha saingy maherezy ndry dia izay mahasoso mahatsara fiainana indray moa kika tsahana lasa neka tsy veriny tsony za eto namandry foana hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra kiantra ary aza dia malahelo toy io moa tsy ianao am-pifaliana ny andro malaza anareo. Dia ara-bainina re roa maretatra amin'ny farany re Sotra betsaka kiantra dia tonga vasoa ny ianareo fa lasa izay koa dada teo. Eny kia engane tohatra ny hoe efa namonjena anaty ferana izy teo fa maika isakafo ny fanaona be rariny kosa anie zany efa tena toandro be zao ary andao amin'izay amony sakafo efa tena naona be koa reto olony reto izany. Aleo mba asiana sary kely aloha na dia izany azy Tsanta variana be ny endry izany tena faly be Luka ohatra manonofo izany. Sambatra be manananao jereo ny hafalindry dada sy dada toy mahafinaritra be ery mahita andrareo amin'ny kafaliana. Malala efa inika ianao hira ve tsika avy eo? Hiritsika isika raha teo efa nanomanako. Kay misy manindrona be izany tapoka ato kay maty Luka, fa maninona ianao Luka? Kay ohatrany misy marary be ato anaty kato kay Luka Andriamanitro vonjerere olona fa marary ny vadiko Luka Wai, fananina Luka, fananina ianao Kay, marary be ny lohako izany iantra kay. Wai, torana koa tsata marina tsata Andriamanitro fa aiza izany ry antra? Efa nanao andry izay ao aloha misotro rano tsy mila rano ka Luka aza mbola miresaka betsaka aloha fa tena mbola reraka ny endry aiza ho Luka fa maninona indriny tsy mamaly sa efa maty koa izy. Maherezaka itsanta efa nezaka fa tsy tanatsony ny ainy ahoana tsara noho ny hafaliana loatra angamba raha araka ny lazain'ny dokotera dia nijanona tampoka ny fony.
ve Luka? Sika! Tsy maty izy. Fa ho aizy ndre tsata. Ijery avato koa e. Ijery azy tsy maty zany izy. Santa, mahaiza mionina kia. Aza mbola makany aloha ndry fa mbola tsy azo idirana ne aho e. Luka, fa maninona ary e. Maninona mbola vela foana hatramin'izao. Ndry ny diso ry antra, diso ndry. Fa tsy azoko izay tiandry lazaina. Nahoana ny sakanany? Nahoana tsy navela ho faty? Ohatr'izay efa sambatra sy miadana tany akoatra e. Santa, zaho akino voatondroa anjara andria. Anjara? Sao ve mba anjara omena? Luka, Luka, aiza ianao e, Luka? Mafana tratra ireo anomena ny tantara fitiavana iarena, iaina, tahina miaraka tamin'ny Mamitiana Jeremia, Mirado, Tahiry Frederic.